Coucou daholo, inoko fa salama tsara daholo nareo a, de ho anareo zay tsy salama de mirary soa. Zara zavatra kely ho anareo androany, tsy haiko na misy ohatranahy fa za karazan'olona hitanareo le menamena molotra matetika reny, vakivaky le izy raha ohatra manositra lokomena de rehefa miala le lokomena na eo ary le lokomena de vakivaky ohatrany hoe te hiendaka reny. De androany hizara zavatra kely aminareo les produits anaran'le page ihany koa ty, hitanareo tsara ve orika ny anaran'le izy, mahafatifaty kely. De le izy zany zareo sady manao resaka gommage ho an'ny molotra de manao ihany koa zareo baume à lèvres. Anao test le produit miaraka aminareo hitako hoe mifanaraka tsara amin'le zavatra tadiaviko zany aloha le izy raha ny paozipaoziny sy ny fofony manitra be mihitsiny, manitra bubblegum zany ty karazana anankiroa le gommage zareo, gommage à lèvres vita malagasy moa zany izy ty bien sûr. De misy ihany koa ny parfum chocolat, mampitelina be le izy. Reto karazana roa reto zany le gommage à lèvres orika daholo le izy, mahafatifaty kely, manitra be mihitsy ny fofony tsara kely ny fitoerany de reto le baume à lèvres misy hanitra maro samihafa, maro karazany fa reto aloha tonga eto amiko eto de reto resahako anareo. Misy ny chocolat de misy anana, mahafatifaty kely le izy miaraka amin'le sary kely aminazy de misy ny fraise ary ny farany tonga eto amiko eto de ny citron. Tsy haiko hoe raha hoanina ve le izy de mamy mahafinaritra anahy zany le mitesta le produit ohatran'izao mba hitako hoe ohatrany ahoana ny vita malagasy, tsara foana zany miezaka mifanohana arak'izay azo atao amin'ny entrepreneur eto an-toerana. Io zao le chocolat, jerenao ve tena mitovy amin'ny lokona chocolat mihitsy le izy et ça sent le chocolat grave. To de le chocolat daholo ny ataoko androany anao test an'le gommage Fieritreretako an'ity gommage ty zany zao normalement manala an'le peau morte le molotra, tsy de be loatra sana ataoko oh mon dieu c'est vraiment sucré. Laniko ty androany reny, hitanareo reny le teneniko anareo hoe somary vakivaky ny olotra, tena mamy be, tena asiko temps de pause 5 minutes le izy de miverina eto avy eo mampiseho anareo nanao ahoana le izy. Nareo ve ohatra zao koa rehefa manao gommage na molotra? Moi c'est la première fois que je fais ça. Zay fa ataotsika le temps de pause kely de miverina eto rehefa avy eo mampiseho anareo hoe nanao ahoana le izy. Vita le temps de pause tsika, ohatrany to de hitako be le fivoaran'le izy. Nijery an'le vidéo teo nareo le tam'le voalohany teo de le teneniko hoe ohatrany makinakina be le molotra, ohatrany mainamaina be zany fa zao izy ohatrany lasa sady rose kely le molotra, ohatrany mandimandina be. Tsy haingo tsony le peau morte, tsisy an'le miendakendaka tsony le molotra, ohatrany tonga de mandimandina malama kely sady ohatrany mangirangirana kely ny rose kely mahitako anareo. Ie de sa ve fraise ny apetaka sa chocolat sa fraise sa citron sa anana? Aleo le chocolat satria efa chocolat natao tamin'le anana. Testentsika ty hoe mamy koa ve le izy sa tsy mamy. Io zany zao le baume à lèvres orika au chocolat.
tsara kely. Ohatrany hoe malefaka kely zany le izy fa hitanareo tsy le ohatra rehefa manosotra labelot dia ohatrany somary mavesabesatra amin'ny molotra fa ohatrany hitako hoe tsara kely. Dia le izy aloha tsy mamy tsy mamy le baume fa tia manitra be dia tia mamy be, tsara be le izy. Orcan. Ah, hita be le izy. Lasa akaiky loatra. Orcan. Dia zay ny fanandramana nataoko androany a. Raha zaho manokana aloha dia mahafinaritra anahy le izy. Tsara foana zany le hoe miezaka tsika rehefa hoe vita malagasy dia mba atao tsara le izy fa tsy ataoko toto. Zay. Merci beaucoup dia Orcan mamy daholo.